Madagascar Information. Mitokona androany ireo mpivarotra ety amin'ny tsena manodidina ny Behoririka satria tsy eken'izy ireo ny fandravana ny tsenany. Nolazainy fa ny fitondram-panjakana no nametraka azy teo 7 taona lasa izay. Tokony tsy esorina amin'ny toerana izy raha tsy misy ny fifanarahan'izy ireo manokana. Ny hetsika ataon'ny mpivarotra eto Behoririka zany dia vokatra ilay taratasy napetraky ny commune iny amin'ny fandravana tsena. Ny tena marina zany tsy hita ny tena zava-marina ambaran'ny commune ao anatin'ilay izy. Raha antaninao ny any amin'ny 3e satria avany no nanao soniny taratasy manambara izy fa fisikirana kanalina fotsiny no atao. Raha antaninao ny ao amin'ny lapa lazainy indray fa foto-drafitrasa lehibe tsy maintsy atao andravana ny tsena eto Behoririka. Izay nefa tena manamarina fa izay mpivarotra eto Behoririka dia ara-dalàna izay satria tompony araka mpanjakana tamin'izany fotoana izany nametraka anay 7 taona lasa izay. Eo ambany fiahiana sy fiadidin'ny tsena mipoasara tanteraka ny tsena eto Behoririka. Vita recensement ara-dalàna isa-taona ny tsena eto Behoririka ary manana taratasy fanamarinana na ny certificat d'occupation amin'ny mampivarotra ara-dalàna azy ny tsena eto Behoririka. Mandoa tike isan'andro arivo ariary isa-tsena ny mpivarotra eto Behoririka. Ankehitriny nefa ny commune milaza fa tsy ara-dalàna iray ny mpivarotra eto ka tsy fantatra hoe aiza ny ara-dalàna aiza ny tsy ara-dalàna fa tany amin'ny tsy ara-dalàna izay no nampidirina hanao ny ara-dalàna. Dia tsy haiko indray izay eritreritry ny commune hoe avoaka ho any amin'ny tsy ara-dalàna indray raha ve ny eny amoron-dalana arany mbola tsy vita ny mandamina azy izay efa milamina ty indray tiany korontanina. Manaraka an'izany milaza izy fa hoe hanao foto-drafitrasa dia aminay ilay izy tsy mety ilay izy foto-drafitrasa zany satria ny fomba hitondrany an'ilay izy tsisy resaka fifampiresahana fa assainissement amin'ny fomba kolaka no entiny atao aminay. Raha tena foto-drafitrasa no atao efa nisy foto-drafitrasa natao teo nanamboatra an'io kanal io nandalina an'io nisy fanarana teo mivarotra sy ny mpiasa nanao an'ilay asa hoe ravana ny tsena treto sy atreto idiran'ny Léonzien dia vita iny dia miverina ilay tsena dia ravana indray ny antso mitohy amin'ilay asa. Fa ny amin'izao tsy izay fa ilay tsena manontolo no tediavina ho ravana anaovana an'ilay izy. Aminay zany assainissement ny fomba hoentina manatateraka anazy koa maninona ny anaovana latsakalina ilay mpivarotra ara-dalàna ireo ozy izy izay dia tokony tsy izay ny fomba anaovana azy dia anaovana latsakalina ohatran'ny hoe fananan'ilay mpivarotra tsy ara-dalàna tetsy Andravongana tetsy amin'ny Malakamo. Assainissement dikan'izany aminay ka mangataka fiona sy fifandraisana amin'ny commune izay izy moa hatramin'izao mbola miziriziry tsy dia mandray mpivarotra hoe fanakalozan-kevitra tsy ahitana ny marina rehetrarehetra manjary mitaitaina ohatran'ny sobakakambodirina fotsiny ny mpivarotra amin'izao fotoana. Raha ny voambaran'ny naina mpivarotra eny an-toerana ny tsena amoron-dalana aza tsy voafehy koa ny efa milamina indray ve no korontanina. Hoe mba mahazo mivarotra eo izy firy taona na firy volana hafahana manomana nyzay zavatra tokony ataony satria tsy vita raha ny atreritry ny commune nge tonga ny taratasy tamin'ny lakamisy dia miala ianao zoma dia inona no hoaninao rapitso tia nge asa fivelomana famelomana vady aman-jana ke dia inona no hoanina mieritreritra an'izany ve izy. Ny anazy ny mety satria anazy isam-bolana izy mitomboka foana ny karamany fa ny anay izay tediavinay androany eto no hoaninay androany tediavinay rapitso eto no hoaninay rapitso noho izany tsy mety aminay le tonga dia alana fotsiny izay mitady fifampiresahana amin'ny commune foana izay mba ahafahana manatanteraka an'izany azany. Raha ohatra moa tsy mahavita ny vahaolana ny commune dia miantso izay ny tompona andraiky mpanjakana isan'ambaratongany izahay tsy manonga mpanjakana apetraka tsara izay dia zapiana mpanao tsy manonga mpanjakana izahay fa raha tsy mahavahaolana ny commune satria mamelona fianakaviana amina rivo neto dia miantso ny tompona mpanjakana isan'ambaratongany izay. Madagascar Information.